Izay ny tetsy amin'ny kianja makendo tapenaka fa oetrin'ny kianja be Mahamasina kosa indray isika fidinany amboaran'ny ben'ny tanàna kosa indray izy ity lalao fiantsina izay anisan'ny nandrasan'ny maro tamin'ity androany ity dia ny fihaonana teo amin'ny 3FP sy zareo mpampiatrano ny Iskara izany resin'ny Iskara tamin'ny isa 20 ny 13 ny 3FP tamin'ity lalao fiantsina izy. Navoaka ny Iskara tao an-jaridaina ny fandraisana tamin'ity tolakandro ity nanoloana ny ekipan'ny 3FP teo amin'ny lalao fiantsina fedinany amboaran'ny ben'ny tanàna n'Antananarivo lalao ravalomanana. Resin'ny Iskara manao akanjo mavo amin'ny sary tamin'ny isa 20 ny 3FP. Noporofon'ny safarany teny amin'ny Soledapeny endry dalao nasehoan'ny rotota izay azo lazaina fa napitranga amin'ny toetrany mpijery tonga tetsy Mahamasina hatramin'ny voalohany ka hatrany amin'ny farany. Itoy amin'ny alady zao etsy Mahamasina ny andro fahatelo amin'ity fedinany amboaran'ny ben'ny tanàna ity ary lalao famanana rogoavana no miandra ny mpakafy. Ny fandaharam-potoana zany amina ady dia misy ny lalao famaranana lehibe izay ionan'ny Matadorian sy ny GSTA nambondrona zany sy anosopatran'ireo ary ny amin'ny finala anankiray dia ny 15 familia sy 15 familiana Andavamamba ny TFM kasy football be zany nonoa manasa football lavalava satria tsy mbola tsy ohatran'ny mbola film tsy nandeha zany satria samy kalaza amin'izany bola lavalava eto amin'ny tontolo lavalava zany eto Madagasikara mihitsy fa tsy eto Antananarivo. Ankoatry ny lalao bola lavalava inona avy ny mety hitan'ny olona maro be zany mety tonga eto Mahamasina? Ia, manatsoa zay nono misy mietrika maro samihafa zany tsy maro be hoe maro samihafa vita be am'ireo sokina vita be amin'ity lalao bola lavalava ity teto Madagasikara fa zany tsy tenitsony hoe Antananarivo satria efa mazava be fa eto Antananarivo no ny bola lavalava eto no tena ny tontolo ny tena betsaka no mandray anjara ka isy ny mampakasana ho atotran'ireo zoky ray aman-dreny izay lalao ny bola lavalava zay ary ny faharoa manaraka zany ngamba ny misy ny loka lehibe amboara lehibe atolotra amin'ireo final faharoa anankiroa izay iseho ireo amboara le farany zay lehibe indrindra amin'ny raha miohatra amin'ny zavatra efa natao sy zavatra efa hita teto amin'ny tontolon'ny bola lavalava teto Madagasikara. Isan'ny mampiavaka ity lalao ity ny fampiasana ny arbitrage vidéo izay nanafoana tanteraka ny fimenomenomana tamin'ny mpitsara. Modely tokony ho ampiasaina amin'ny lalao rehetra eto Madagasikara ny arbitrage vidéo mba hialana amin'ny fifandirana lava amin'ny mpitsara.